Ato daholo ve tsika ye direct eto amin'ny page Fernand Selo amin'izay ty salut daholo amin'ny sivy le fotoana ameko anareo de ty arany hafa tamy ire saketotsika hoan'ny androany coucou daholo aloha salut ela be zany tsy nahitanareo rehetrarehetra zany tato amin'ity page ty be de be mbola manontany anao hoe Seloa tena enao ve io tena enao ve io ito mivantana aminareo ye tena za io ty le page verina amintsika rehetrarehetra efa nampiomana anareo za hoe amin'ny sivy za anao direct iresaka zavatra maromaro tsika atao anatin'ny direct ho an'ny androany hitako efa be de be sasa miandry an'ity direct ty de inona moa zany fa ray volana latsaky tsika tsy nanao direct teto amin'ity page ty de faly tafahoana aminareo rehetrarehetra sy tao anatin'izay fotoana zay be de be famoafao ny zavatra nitranga lasa izy tsy hite to tsy hita tampoke fa nisinne de ny olona namanao moa zany ny fianakaviana tonga de nafantatra hoe nisy olana ny page ny namana nanontany ny antso daholy ianareo mpanaraka ny page nanezaka nandefa message tamin'ny WhatsApp de nanontany hoe fa ahoana nasiko an'le page avoyo zay marina afahantsika miresaka sy mitafatafa taorianan'izay de nitady ny fomba rehetra mba ahafahana mifankahita aminareo rehetra mpanaraka an'tia page ity ka hoe salama daholo tsika rehetrarehetra mpanaraka amin'ny page mirejoindre ato daholo indray tsika miverina na ny mpankafy na ny tsy mpankafy na ny mpijery ny zavamisy de na ny firongony na ireo zazana velany salut daholo nareo misy manko ny atao hoe zazana velany de misy ny atao hoe firongony de salut daholo nareo firongony sy zazana velany zay manaraka an'ity page ty ho avy eo ry zalahy rehefa avy eo de arabaina manokana ary zalahy zazana velany rehetrarehetra manaraka an'ity page ty isora aminareo fa nareo no nampafantatra ny publika hoe io Selo fa miverina io mipaziny Selo fa miverina de misy olona memebe ato hoe veloma ie de nareo nampafantatra ny Selo androany hoe ano le Selo fa tena ary Selo de tena gaga re olona ny tena hoe zany ve ny atao hoe faneho-kevitra ny faneho-kevitra madama tsy mandrahoana olona oatra an'izany ataovy zay isotoman'ny olona anao mijery anao za zao mijery eto de miandry an'le firongony sy le zazana velany avelako i commande tsara mihitsiny de avelako andrahoandrahoana kely eny amin'ny Facebook satria za efa zatra le fandrahonana sy le fampitahorana nandritra ny régime ny Andry Rajoelina tao anatin'ny firy-taona zany 2 mandat teo amin'ny fitondrana zany ny ainan'izany fandrahonana compte faiky lalatina amina rivony zany amina rivony ozy efa misy 2 arivo raha ny compte faiky lalatina fa tena ny banjaitsika tsara de eto mibanjanareo compte faiky rehetrarehetra sy page faiky ao midirato fa te hitanareo le zazana velany rehetrarehetra alohany maizy nareo hoe tongavy zazana velany sy ny firongony tongava fa te hijery anareo tongava ato de asio partage le resaky tsika eto ho anareo zazana velany rehetrarehetra manaraka an'ity direct ny Selo ty sora aminareo ny zazana velany tena nampafantatra amin'ny publika ny mpanaraka ny Selo ao amin'ny page hoe io Selo hoe ombay mitady lasa izy sy ny sisy de omaly moa zany fa lasa aloha misy fantany ty aza vao ampanaraka efa maninona moa zany ianao no anisany nandeha naka video andraisa ve ok lova valitsika iny rehefa avy eo iresaka makasika zavatra maromaro mihitsy androany de iresaka amaly kely an'le namako mpanao gazety
zay samy efa tany amponja niaraka tamiko a tao ambadika taona de tao indirect raha le publication a anyteo maraina de hitako de ho valiko eto amin'ny pejy akoatra ny resabe etseroa de iresaka an'izay tsika ho an'ny androany misadresse manokana alohany ho an'ny PRRM ho an'ny ministre ny serasera izay ho tendrena eo raha pitso de ho annareo eo anivony seni ny CTOJM tompoko de natao anao affaire courante fotsiny ary hitondra any amin'ny fifidianana fa tsy natao andeha anolotra olona ho alefa iny amin'ny seni ny OJM teo tompoko de forongony averiko ny OJM ny président OJM teo de forongony ary olo ny lalatina rakotondra zafy ho anareo zay ato anatin'ny fitondrana fanavaozana tsisy hafa amin'ny hoe fifidianana fokotany de alao azava ny resaka fa efa lany mandat ilay OJM de nametraka ny CTOJM ny CTOJM tompoko dia natao anao ny affaire courante fotsiny de hitondra any amin'ny fifidianana tokony olom-boafidy zany hoe ny anao ny sélection any olona alefa any amin'ny CNIDH any amin'ny CENI ary ny HDDED fa tsy hoe ireo zay anao affaire courante fotsiny no andeha karakara nanolotra ny anaran'olona ho alefa any amin'ny CENI gaga mako mahita le publication any OJM appel à candidature zay miparitaka amin'ny Facebook izao ariva zao tsisy olom-boafidy ireo de averiko ihany fa ny président ny OJM dia mbola forongony olo ny lalatina rakotondra zafy izy nametraka an'ilay président ny OJM teo ka apitaina amin'ny filohan'ny fanavaozana ny PRRM fa hiteraka resabe ny amin'io CTOJM zay anolotra anaran'olona alefa ny amin'ny CENI io fa mbola tsy misy fifidianana ny OJM tokony alefa aloha ny fifidianana de rehefa mandeha fifidianana ny OJM de izay lany eo no misy manao ny sélection amin'ireo olona apetraka any amin'ny CENI any amin'ny CNIDH ary any amin'ny HDDED apita ihany zay zavatra zay ho an'ny ministre ny serasera zay ho avy eo rampitso apita ihany ihany koa amin'ny filohan'ny fanavaozana satria voalohany anao anti-direct aty de nahita an'ilay publication efa tonga ato ry zazana velany salut daholo le isany salut daholo zazana velany rehetrarehetra tonga soa ato anaty page de mahafinaritra be mahita an'le zazana velany delire ty amin'ny tambazotra de ozy hoe maherezy lisy zazana velany fa tsy isy koa aloha ny fiverenany fa izy any Dubai any petrapetraka fotsiny de lisany zazana velany no mikandra mafy eto anomboka ny resaky tsika inona re zany ny anomboatsika an'le resaky le fanontaniana voalohany hoe fananinny ianao ny tonga teny avaradrano naka an'le vidéo zay ny anankiray de faharoa le fanontaniany le publication le namana mpanao gazety zay efa nifonja tahaka anay tao an-tany mora ianao nga mahafantatra hoe apetrako aminareo ataoko hoe tsy amin'ny rery fa amintsika rehetra no ametrahako le fanontaniana hoe azo atao ve ny maneho hevitra any amponja ianao zany olona voafonja de azo atao ve ny maneho hevitra sy mamoaka oronam-peo nao zany hoe ianao mihitsy no miteny avoity any amponja zay aloha ny fanontaniana petrako de zay zay vao amaly an'le fanontanianareo hoe azo atao ve ny maka sary sy video any amponja de izavy le tany raha zany tany mety nahazo an'le teny marary ohatran'le teny le nataon'le raha matoy iny ako de mety tena nahazo koa ngamba raha ohatra ka tany ianao ry selo zaza lailainao sary aza lainao video mety nahazo koa raha zany teo satria fantatra daholo ny olona teo faharoa tsara le tonga nandeha nanao fizavana teny antoerana
de gaga ihany a hoe miantso an'ny rahalahy ianareo mpikambana ao anivony SMM fa misy magistrat niarana violence de aiza ho aiza ny fanambaranareo manoloana reny zavatra reny. Magistrat tonga eny Amponja andeha anao verification anao ny asany no nahazo fanompana sy fitorahana ohatran'ireny raha ohatran'ireny anaovany voafonjanareo zany de inona ny zavatra hitranga raha pitso rafaka pitso ampatsihivoka anareo mpitsara ihany zay zavatra zay hoe raha ireo voafonja rehetrarehetra ao an-tany morana zay toerana andehananareo zany manao fihetsika tahaka reny de inona ny hitranga mikasika an'le hoe autorisé sa tsy autorisé le izy ny ministre ny fitsarana teo aloha zao tam'izay tao an-tany mora de tonga teny tondra mpanao gazety mandeha tao anaty fonjatao naka video reny zavatra reny no resahanareo foana tetỳ amin'ny Facebook hoe lasaiza Raisa sendra tsy mifonja kory Raisa tadidiko tsara mihitsy reo compte fake page fake PDB reo mino fa efa daholo lisan'ny zazana velany de mihaino tsara lisan'ny zazana velany de afaka manao menace kely lisany rehefa rapitso de afaka manaparitaka kely sara selo lisany rehefa afaka rapitso fa afaka miteny koa lisany hoe ianao zany de miaro an'le mafiasiny sisa tena hita hoe misy olona derrière an'le compte fake page fake mandeha miezaka mamafatsy kelikely ninona miezaka mamafatsy kelikely no hoe tsy naninny Rajoelina iny vao ny arahantsika nahita iny vola miopampana nanjavona navoaka ny Cour des comptes de miezaka mafy mihitsy reto zazana velany reto mamafa an'lay maloto ny Rajoelina na velany teto Madagasikara ka ny tiako tenenina ao anatin'le izy teny hoe ianao rehefa any Amponja de tsy tokony aneo hevitra ianao angeny nanomboka an'le izy voalohany hoe avoay ty de raha ianareo ny manaraka le izy tsy azo ataon'ny olona voafonja tompoko ny maneho hevitra avy any Amponja refesinao mihitsy le fitsarana de refesinao mihitsy ny fitondrana fa afaka manao zay tianao atao ianao de tahaka reny voalohany naseho aloha tao anatin'le izy tao hoe io tokoa izy fa any Amponja fa tsy mitombona le fanenjehanareo azy fanenjehanareo an'le fitondrana fanavaozana hoe tsy any Amponja zany Raisa zao hoe iny izy iny arahantsika nahita de fa hitanareo zany izy iny fa ny fanontaniana mipetraka de ny hoe mety aminareo izy manao fanakorontanana sy maneho hevitra avy any Amponja fa tsy mety aminareo le fampafantarana hoe io izy fa mifonja tsy arak'le vaovao diso sy ahelinareo hoe tsy ao izy de ino ny zavatra nisy le mikasika an'le hoe za ve nidina teny tsy teny ahako eto amin'ny teny fa za tsy teny de ny scoop tsy voatery mbola veriko ampianariko reto zazana velany rehetrarehetra reto ny scoop anankiray raha tonga eo aminao tsy voatery miandro hoe TVM mamoaka anazy na Real TV na izy fa rehefa manana scoop ako ka hitako hoe assumeko fa zany amoaka azy de avokako le izy zay le izy de navokako le izy de nasiko signature le izy satria mipazoko ny amoaka an'le izy de nasiko soratra hoe Fernand Selo zay ny amin'iny mikasika amin'le hoe azo atao sa tsy azo atao izy nanomboka azy voalohany izy tena niarana ny teny hoe avoay ihany feo ako fa tsy maninona ko rehefa avoaka sary sy video izy de mitika fa maninona de ianareo any andafy ihany no ampianatra ny olona miteny ratsy sy mitabataba eto mitodika manokana amin'le ramatoa any ivelany ihany tsy hoe akory ianao rehefa any ivelany ihany de lasa mahay hoe mivoaka Madagasikara ianao de ianao ny tapahaiza nampianatra ny olona tia Madagasikara ty de tsy ianao rery ny afaka miteny sy afaka maneho hevitra ety amin'ny tambazotra fa afaka miresaka ny olona fa tsy menasenao na ampitahorina hoe tena lory selo za eto Madagasikara ianao any ivelany ihany de izy ianao iny no iteny hoe samborora kotona samborora be inona le fahefananananao fa na ianao arany tsy mahalala ny vaovao ny actualité misy aty Madagasikara capture d'écran sy message n'olona ao anatin'ny pagenao no ataonao pirofo itenitenenanao olona ety amin'ny Facebook zany ny zavatra hita sy tatatatanao lava ao de miteny ratsy fa ngamo rehefa miteny ratsy de midika fa manana marina ianao de nga rehefa mitabataba sy mipapapampapa amin'le tanana de manana marina ianao
isorana manokana lay vehivavy anankiray a izay tsy niteny ratsy tsony. Le anankiray afaka tamin'ny teny ratsy, ity ndray a vo may tena de zavatra anankiray ihany koa zavatra tsikaro de zao. Ipetsam-bava de olony Andry Rajoelina, de ity itahina no manampy amin'ny petsam-bava zany amin'izao fotoana zao amin'ny amerenana ny Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana. De avy amin'izay le compte fake zazana velany rehetrarehetra eto Madagasikara izay efa ato ambadika ato daholo manao an'le désinformation rehetrarehetra, manao an'le fanakorontanana rehetrarehetra. Tamin'ny 2009 tamin'ny 2009 anongana ny Ravalomanana nareo. De ina le tenenina? Mila mijery accusation. An'le vidéo zay any. De nijerevana accusation mihitsiny a, nafahana nanongana ny marika Ravalomanana sy nafahana nanala ny fitondrana teo iny. Tabatabo nareo tamin'izany fotoana zany fa hoe fanovana. Enina amby folo taona teorina niongana teo amin'ny fitondrana indray nareo. Satria maninona? Namorotra vahoaka nataonareo teto nandritra an'izay fotoana lavabe izay. De io zavatra miverimberina rehetrarehetra io tsisy proof, tsisy nininona, fa de tenitenenina fotsiny comme ça. Eto de iverina kely. Misy an'le avocat reny nametraka fitoriana androany. De nanony izy efa taloha efa nisy an'iny zavatra iny. Zao zavatra nisy na ny SMM marany nidina teny atany mora tamin'ireny fotoana ireny nanontany any Raissa. Mikasika ny raharaha 2 milliards antononina tamin'ny PG sy ny SG ministera iny. Fa zao le zava-misy. Ny olona voalaza nanatitra an'le izy tsy fantatra hoe niala nlazaina fa hoe nanatitra an'le vola nandary efa tena nanontaniana hoe nisy tokoa ve le fanaterana an'le vola. De isaky mandeha de iny koa gasikara antononina koa fa nandray 2 milliards. Le milliards zany miverimberina foana. Fa ny atao hoe proof re olona. Ny atao hoe proof de mamoaka vidéo an'le olona ianao. Tratranao nanao volamena izy. Asehoy ara le izy hoe io izy teo amin'ny aéroport. Tsika nahita ny volamena 73 kilo. Rehefa nandeha ny volamena 73 kilo de ina zavatra nitranga. Voaka ny sary teny amin'ny aéroport sy ny sisa. De zay ny atao hoe proof. Fa tsy hoe manana dossier aty amina aty de dossier ambava fotsiny de tenenina manao torapo fotsiny eo tsisy proof fa nde hitady accusation anaovana n'lay fanakorontanana fotsiny. De le accusation rehefa aveo nikolokoloina foana isanandro de ampitahorina le olona hoe nareo aloha zany de amiongana eo fitondrahana io de ohatra an'izao. Ozy izy Fidèle Razarapena zay hoe tsisy faefana azo mora zany eto. Fa ny vahoaka mahalala ny tokony ataony. Mody manginy Andry Rajoelina ny Dubai de reto zazana velany reto na vela itabataby eto Madagasikara eto. De reo foana no miditra amina page anankiray de mandeha manao de tena hoe mampitahotra olona ao de avoaka sary le olona paritakeraka Facebook za aloha zany efa zatra apartao ndray ny sariko rapitsy de fenoy azy amin'ny Facebook fa vao may mitombo ny followers ko atao amin'ity mpanaraka anaty. Vao mahita ny olona io fa miverina le selo. Fa zany Rajoelina zany ampahafantarinareo zazana velona sy firongony tavely eto. Fa tsisy an'izany miverina tsony eo amin'ny fitondrana. Za maneho hevitra miteny an'izany. Tsisy olona anaiky fiverenany Andry Rajoelina raha reny ny vola fandanimbola ny lalaniny teto. De aza manantena fiaraha-mitantana koa meso hoe mila vonjy. Fa tsisy anaiky fiaraha-mitantana amin'ny olona nangalatra sy nanodikodina harem-pirenena. Voizinareo foana hoe tia mbola pire satria maninona mitady accusation mba ahafahana manao an'le fanonganana. Zay le zavatra ataonareo amin'izao fotoana izao de alefa foana le izy rehefa misy zavatra mitranga kelikely de alefa. Ilay tahina ampiasainareo miteny eto de olona sady tsy mahalala actualité. Capture d'écran sy message ao anatin'ny paginy no ataon'ny proof de milaza izy fa misy an'ity atao amina de misy an'izao atao amina. Fa rehefa manana proof de avoay vidéo de avoay ho hitan'ny olona hoe reto ny proof. Zay ny atao hoe preuve. Fa nareo koa raha tsy valiana ohatra an'izao de ampitahotra olona foana nareo ety amin'ny tambazotra de miomana ihany. Lisany ara miafina anaty lavakany lesika. Anaty lavakany tsy miseho masoandro. Lolo angeny miafina anaty lavakany. Lolo.
Jareo nareo ny amianareo am'le compte faiky manao commentaire eo zara raha olona anakiroa olona anakiray fa tonga de lolo daholo de mody atao sarina vehivavy de bandy daholo ny ao ambadiky le izy de miaraky nareo micommente an'le publication na zavatra olona ao de ataovy an'izao io zavatra nataonareo io nampingana an'le fitondrana ny toananareo teo aloha satria manino tsy crédible atsony zay le fandeha an'le izy ny atehatra mafy tamin'io le fitondrana ny toananareo de zao efa afantatry ny olona io zavatra ataonareo io tamin'ny 2009 ny team de nitolona foana nanomboka teo Ambohijatovo tany amin'ny Magoro fa nareo zao tsy sa mandeha makery fa ato amin'ny Facebook nareo tena manao désinformation sy déstabilisation de foronina ndray sonore manaraka ary resaka sonore mandeha eny conversation an'olona de tsy azoko hoe inona le am'le conversation an'olona mivoaka amin'ny fonja le olona de rehefa mivoaka amin'ny fonja le olona c'est normal nampanginina aiza koa raha nga isa zany hoe olona mivoaka de mitokana pavé aria feno arivo nefa ianao tokony mamita ny sazinao de mivoaka ianao zany de polémika be reo zazana velan'ireo ihany no nitabataba tety fa maninona navoaka Raisa de le zazana velany ihany no miaro an'ny Raisa ndray après tena hoe miaro an'ny Raisa ety amin'ny Facebook rehefa après fa maninona moa zany izy naverina azonareo le izy satria maninona zay le mitady accusation afahana manao fanonganana zay le zavatra misy afahana manao fanakorotanana de mitady accusation afahana manao an'izay zavatra zay de zaraza misy an'ino roitiny fa raha ohatra ka mandiniky nareo de resaka miliara foana ny zavatra teneniny eo amin'ny vavany eo de reny ny zavatra nitranga averiko ihany fa tianareo izy maneho hevitra any amponja zay tsy azo ataon'ny olona voafonja ny maneho hevitra avy any amponja sy mamoaka feo tahaka ny reny fa rehefa miporofona aminareo hoe io izy fa misazy mifonja de tsy mety aminareo de nareo ndray no mivoy hoe fa nga moa zany azo atao iny sy ny sisa zay le teneniko hoe tsy anareo rery no mahay miresaka ety amin'ny tambazotra ety de aza rahoraonana ny olona ohatranareo tsisy mandrahona rehefa miteny amin'io de avelao ny olona mba hiteniko fa tsy rehefa miteny eto ny olona de avy nareo mandrahona ho hitany latsara zany fa nga izy ty de rahoraonana fahatana ohatr' zany tsika tsisy mifandrahona zany de avelao ny olona neo hevitra zay le izy fa tsy hoe any lisa miafina ny naty lavakany de lisa ny mandrahona hoe ho hitanareo tsara ho hitanareo ahoany vo enim-bolana zany sa 5 volana ny lasa de tadidio tsara fa tsisy fiaraha-mitantana zany olona nandeha nangalatra teto ve nandeha hiara-mitantana amin'olona tsy isy an'izany fa aleo valiana mihitsy koa nareo androany de misaotra nareo zazana velany rehetrarehetra fa ao ataovy ato ny commentaire zany ndray zany compte faiky lalaty namana arivo ny 2 arivo ny dadany Jemi mananao anay nandritra ny fitondrana teo aloha iny fa zay tsy niala mihitsy fa teo foany zay banjainay somatsara de alefaso ato anaty page ato fa banjainay somatsara zay commentaire lisany ato vao may mampitombo followers ako de vao may fatatr'olona ako fa le afatra apetrako de tsotra be mody voizina foana hoe misy an'izao ndray fen'olona maloto manodidina amin'ny filoha ohatra an'izao satria antedavana accusation mihitsy mba ahafahana manao an'le fanonganana eto ihany koa de mitodika manokana ho anareo anaty fitondrana ho an'ireny directeur ASG tsy haiko DG tendritendrenareo reny de misy mampiasa page amelezana ny fitondrana fanavaozana io de tadiavo manomboka rapitso rehefa mipetraka ny gouvernement de mamangataka zahay esortao reny firongony reny fa reny le atao hoe firongony mody miao izy mitady an'le toerana DG na ASG na directeur any de mampiasa page izy mitifitra an'le fitondrana rehefa aveo zany ny zavatra ataony ary mahita maromaro za eto hoe page mody milaza fa manohana fitondrana ary manana toerana anaty fitondrana fanavaozana nefa mitifitra an'le fitondrana fanavaozana tiako tenenina ao anatin'le izy de zao tsy adala akory ny olona fa nareo compte faiky reo vao mijery an'le inona gasy vaovao de mijery anao fa compte faiky daholo favoriser an'le page de ao anatin'le compte faiky favoriser an'le page de izy rehetrarehetra miara-miditra eo tsisy afa amin'ny hoe ato amin'ty pageko ty aby daholo izy rehetrarehetra zao de mbola teneniko hoe kokoa lisan'ny zazana velany rehetrarehetra de afaka manao commentaire sy mitabataba lisany de afaka romotry lisany ao ambadika ao
fa tsika tsy maintsy miteny de tsy maintsy miresaka manazava ihany koa ny saim-bahoaka manoloana nyzany zavatra rehetrarehetra zany atao foana le fanambarana fa aiza le pirofo e meo le pirofo de asio video fa tsy hoe olona any amponja de maneho hevitra fa ny olona rehetrarehetra any amponja io nge mba teo aneho hevitra daholo fa tsy afaka manao an'izany rehefa misy zavatra tianao ampitaina de meo any avokanao na meo amin'ny fianakavianao fa tsy enao mihitsy no miteny de avokanao le izy mba hiteraka fanakorotanana aty ivelany aty de aseho an'ny olona am'izay anao hoe io olona io nge ka voafonjy de tezitra nareo rehetrarehetra de any amin'iny fangamo azo ataony mamoaka sarin'olona any amponja izy ara nanomboka azoko izy any ange nanomboka azy voalohany avoay ty de rehefa miteny izy hoe avoay ty de avoakan'olona tohizan'olona fotsiny zavatra nataony tohizan'olona fotsiny zavatra nataony de anareo le manakorotana no tezitra rehefa avy hoe tena ndray roselo anao inony any France ianao ro tahina no mitabataba de mibaiko avy any ianao hoe idio ny sisy tany fa izy ianao de olona ohatry ny ahoana ianao ny anidiny sisy tany aty Madagasikara firy volana lasa ianao nanongana ny rajoelona de firy volana ty aorina ianao de io fa miaraka mipetsam-bava de ianao no mifavorize ny anonganana n'le fitondrana fanavaozana mety misy zavatra tsy hita hoe indro kely ao anatin'le fitondrana fa ny olona rangatsy adala niaritra fangiry firina niaritra fijaliana ny olona teto nandritra amin'ny firy-taona nataony andro rajoelona mato rajoelona tsy teo amin'ny fitondrana intsony de noho ny zavatra tsy mety nataony zay le zava-misy tsy adala akory ny olona nanala azy teo amin'ny fitondrana de mody nanginy izy de le page fake no alefa am'izay sy ny compte fake no miasa mafy fa zao io fomba fanaonareo ihany le fomba fanaonareo teny amin'ny arena tamin'ny fotoan'androny fomba fanao tamin'ny androny lalatina rakotondrazafy tamin'ny fotoan'androny enjehanareo mafy faniry soherinaivo satria maninona faniry soherinaivo ny moteur n'ilay fitondrana fanavaozana de tsy tianareo ivy mba tapao azafady fa tena anatin'ny direct de ny tiana ho tenenina ao anatin'le izy de ny hoe enjehanareo maximum faniry soherinaivo tena hoe maximum mba tsy iverena ny faniry soherinaivo eo amin'ilay ministera sady miencouragé faniry soherinaivo amin'le fanenjehana mahavaivay be fa mbola tsy vitany famongorana ny firongony sy ny zazana velany ho avy mirary amin'ny faniry soherinaivo mba tavaverina eo amin'ny ministera de atomboy manomboka rapitso ny fanenjehana ny firongony sy ny zazana velany fa reo zazana velan'ireo ndray mbola miezaka mandeha manao fanakorotanana sy mandainga azo atao tsara ny maneho hevitra tompoko lasy tompoko vavy ozy izy zoko be koto zay hoe aza tapenany zay mpanao Facebook kely bravo mihitsy tiako iny ary avy eo tonga saina le olona nytenenina hoe tena diso tam'le zavatra nytenenina azo atao tsara ny maneho hevitra de aza meonasena ny olona maneho hevitra ary tahina aza meonasena ny olona zay mamoaka ny heviny sy mamoaka zavatra ety amin'ny tambazotra fa ianareo firongony sy zazana velany arany raha ny zavatra voakanareo ato efa mihoatra ny limity fa de io nareo io zany mbola manao foana sanandro de rapitso indray mahita zavatra hafa roitina hafa mba hahafahana manao an'le accusation zay ho any tiako tenenina hoe mba hahafahana manongana de tsy maintsy mitady ny accusation isika malagasy aza mora rebirebena sy andairany zavatra ohatran'ireny fa ny olona rehefa te hanongana de mitady accusation de roitiny foana iny fa ny zavatra antranga teto Madagasikara de alao azava fa tsy noenoina de misy miteny ndray aho hoe lazainy lisan'ny fa compte fake zany ndray zany zay olona miteny ato mba mijerevy anareo anatin'le compte le page le gasy vaovao hoe inona daholo le pazipazy ampiasainy zareo io fa ny amiany zareo ao roa telo de tsisy enimbolana akory namoronana n'le compte zay mahafaiky an'le izy de ireo no mifandimby ary tia ny tena zavatra grave ho anareo zay nyzay da taritolona nytolona tamin'iny taona 2024 manomboka ampiasain'ireo orange sy reo firongony sy zazana velan'ireo le zay nyzay zay miteny zany zao de zay nyzay zay miteny de zay nyzay mba hafana manohatra le fitondrana fanavaozana hoe io fa tsy mahomby le fitondrana fanavaozana fa le zay nyzay da mihitsy ny maneho hevitra
nefany ry zazana velany sy ry firongony reo miteniteny ao ambadika reo. Misy fitakina taon'zayn'zay da tena hitanao hoe zayn'zay da tokoa le miresaka, fa misy tena firongony zazana velany le miteny fa mody atao miprofilana zayn'zay da le izy mba hanaromana hoe io fa afahana manova an'ilay opinion tena tanjona hoe tena tsy mipasy tsy mahomby le fitondrana fanavaozana. Be de be ny resaka ny amin'ny hoe tokony izotra ho any amin'ny teteza mihitsy sika. Ny fitondrana fanavaozana dia tsy maintsy hifarana ary tsy maintsy hifara amin'ny fifidianana. Na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy hifarany amin'ny fifidianana. Fa ho anareo izay mety mahita na hoe nesorona tamin'ny toerana anankiray dia lasa manohatra manampy an'ilay orange sy ilay firongony sy zazana velany dia mahazo hay ny Rajoelina ry Dobay mitehaka soma tsara mihitsy satria hitahina zany zao dia ny arahantsika nahita fa olona nanohatra ny Rajoelina dia noho ny fankahalana olona ray na roa ao anaty gouvernement dia enjehana hatramin'ny filohan'ny fanavaozana. Zany zavatra mitranga. Noho ny fankahalana olona anankiray anankiroa dia atambany enjehana daholy ny ao anatin'ilay fitondrana fanavaozana. Todika manokana ho anareo antoko politika izay manohana ny fitondrana fanavaozana. Zavatra tsikaritra misy lehibe antoko politika milaza fa manohana ny fitondrana fanavaozana fa izy ambadika ilay pazy anankiray izay mbola voavoakantsika eto amin'ny manaraka izay manenjika ilay fitondrana fanavaozana. Dia mody mivezivezy ao an-dapo ao foana le lehibe antoko fa efa fantatry ny olona rehetrarehetra fa io lehibe antoko io ihany ny ao ambadika io pazy io dia manenjika ilay fitondrana fanavaozana. Tianareo le fiara-mitantana nefany ao ambadika ao nareo mamingana an'ilay fitondrana fanavaozana. Mankahery ny filoha fanavaozana ny PRRM Colonel Michael sy anareo ao anaty gouvernement izay hitsangana ara-pitso eto koa dia mitodika ho an'ny reo ntolona rehetrarehetra tamin'ny taona 2025 iny. Ianareo no nametraka an'izao fitondrana fanavaozana izao. Mankahery anareo zahay. Raha misy fanitsiana sy zavatra tianareo ho ampitaina dia manatona dia miresaha fa zao mahazo hay ny Rajoelina sy reto zazana velany reto sy ny firongony raha ianareo nataon'olona fitaovana andeha hitady accusation afahana manenjika an'ilay fitondrana. Tsisy afa-tsy izay io zavatra miodikodina ao anatin'ny Facebook io mitady accusation mba afahana manao an'ilay fanonganana. Dia mahafinaritra ihany koa ao anatin'ilay izy tena hoe amin'ny fotoany andraisan'ilay filohan'ny fanavaozana zavatra mitranga dia mandray décision fotsiny izy hoe manao an'izao indray tsika eto, izao indray nanaovantsika anazy fa za eto dia maniry raha maniry ny verena ny faniry Soernaivo eo amin'ny ministera ny fitsarana anoyan'ny fanafongorana ny reto zazana velany izay mbola mikorotana eto an-tanàny reto. Zay manko le tena tanjona hoe tena miliary ary tao anatin'ny 2 andro sy 3 andro tena mahavaivay ilay fanenjehana dia miafara ny fandrahonana. Tsisy ola rahorahonana zany eto fa samy eto an-tanindrazana. Dia mandana mody eto Madagasikara raha te aneo hevitra, raha te hiresaka fa tsy any amin'ny 4 kilometra any sady tsy mahay actualité ilay tahina no capture d'écran sy message alefan'olona ao am-pazany no lazain'ny fampirofo dia mitabataba sy miteny ratsy izy fangaro efa miteny ratsy dia midika fa marina. Dia iza no ampitandremanao hoe tena alory selo. Dia tadidio tsara mba manontany hoe iza le selo, dia iza amin'ny fianakaviany, dia avy aiza amin'ny fiaviany, dia moramora amin'ny vava. Za miteny an'izany moramora amin'ny vava fa selo manana ny fianakaviany koa eto Madagasikara dia manana ny fiaviany eto Madagasikara. Mbola fantatrao hoe fa maninona ako hatramin'izay tsy mety mangina. Misy raha n'olona mpitaritolona ato anatin'ity rahako ity. Misy raha n'olona mpitaritolona ato anatin'ity rahako ity. Zay le izy. Dia manana mokondohako ako, dia manana ny personnalité ako. Za tsy matahotra n'io sariko aparitaka laveraka eo Facebook io. Apartao indray rapitso fa vao may mampitombo followers ako zany. Dia teneny ty banty io zao. Teneny lisany selo hoe ombay mitady dia rehefa mipotro selo dia tsy zaka lisany rehefa eo. Io selo mipotro. Dia taire indray rapitso. Dia manaova commentaire dia manaova fandrahonana fa tsisy matahotra le fandrahonana lisany arany lolo, tsisy fantatarana ny lisany. Miafina ao anaty compte fake lisany. Dia compte fake misitrika anaty lavaka dia lisany ampitahotra anay. Zay tsy matahotra fampitahorany lisany. Lao fantatry lisa zany. Dia tsy zarery mafy loatra zao fa be dia be mafy loatra zao anatin'ny fitondrana io. Tsara fantatry lisany zay ary compte fake sy ry page fake zazana velany Rajoelina eto Madagasikara. Tsisy Rajoelina miverina zany eto Madagasikara. Ale teo anatin'ny lohan'ny lisany zany. Tsy lisan'ireo ny ampitahotra anay eto.
averiko tsy lisandreo ny ampitahotra anay eto fa tsisy rajoelona miverina zany eto Madagasikara ary tsisy anaiky an'izany eto nampijaliany rajoelona ny tim nandritra niny fitondrana iny nandritra 4 taona vao mihetsiketsika kely raha valomana de andefasany gendarme ery afara vohatra de androany izy a mila an'le tim ndray de tady anao alliance contre nature tady antoko tim mba hanampy azy efa nyvaliny Fidèle Razarapery zany tsy misy ltia tsy misy tim manampy orange zany tsy misy lty fa zalalovina ny opinion publique ny olona akaiky any rajoela raha leo azy satria nataony fitaovana tamin'ireny fotoany reny tsisy olona andeha hanampy azy zany sy olom-bavam-bahoaka misy olom-bavam-bahoaka tena fanatikany de mahay mitantara tsara mihitsy hoe zay ngery aloha tamin'ireny fotoany reny ka natao ohatran'izao fa tsisy olona andeha hanampy an'iny de lisany ataony fitaovana de lisany eto Madagasikara ataony fitaovana satria lisany zazana velany eto Madagasikara eto mbola omena ronono isan'andro hoe hoavy dada zay moa nanyalanareo andravalomana tamin'ny fotoan'androny hoe hoavy dada ry indray zany ataontsika inona ny meto anarany saiko inona ny ataontsika meto anarany iny manofinofy any Dubai any satria marary fahefana de mampiasa an'reto zazana vela sy nyforongony reto eto Madagasikara averiko ihany fa reo olona reo mety misy olona tsy mitena fa mety misy mafy loko fa tsy lisany compte faiky ny andre mandraoandraoana olona eraky ny Facebook hoe ty selo ty lohany de ohatra zao ty selo ty aloha de ohatra zao raha ohatran'izao izany ampitahorinareo an'izany tsisy ampitahorinareo an'izany mihitsiny tsy tahina mihitsiny de ampitahotra ana olona ny ivelany any fa nga rehefa lasa ny ivelany any de mahay lasa mahay tampoka na mahay miresaka de nga rehefa miteny ratsy de maharesy lahatra olona tsisy an'izany tsisy olona ampitahotahorina ohatra an'izany eto amin'ny tanin-drazany le olona de ataovy raha ohatra ka mahasa averiko ihany fa misy rahan'olona ampitarotolona atao anatin'ity rahako ty de manaova analizy hoe izy de zay mahatonga nasa miteny foana fa averina zahay zao nampijaliany rajoelona nampidiriny rajoelona tany Amponja de ho anareo miteny foana hoe te hiverina any Amponja mato rajoelona ame grâce présidentielle ny tenako de mahafantatra fa tsy ara-dalàna ny fanenjehana ana tsisy olona omemena grâce présidentielle zany be de be ny olona tany Amponja ka manino ny ray satsy omeny grâce présidentielle be de be ny olona mbola taraiky any fa manino reny tsy nahazo fa manino ny selony nahazo de fantatra fa tsy ara-dalàna le fanenjehana ny selo zay le izy de tsy lisanao ny ampitahotra anay afaka manao commentaire lisany de afaka mamoaka dossier indray raha pitso avo indray ny dossier manaraka fa zahay mitazana fotsiny de enonay fotsiny de valinay rehefa azonay valiny fa tsika tsy fampatahotra mihitsy amin'ny resaka hoe zao idio sisy tany sy ny sisa fa nisy naninona teto ny anidy sisy tany ianareo zay nangalatra teo aloha zao ny tokony hosamborina sy tokony anokafana fanadiadiana manomboka rapitso vao mitsangana ny gouvernement iny vola amina miliara iny tsy voafafan'io resaka diversion anareo io miantso ny fitondrana fanavaozana anomboka anenjika an'ireo olona tomponantoka tamin'ny fanaovana tantely afa-drakotra ny are-pirenena sy fandaniam-bola amina miliara tsy amin'antony navoaka ny cour des comptes reny lavalava ihany zay direct zay noritiko lavalava mihitsy mba afaky mandrangidrangitra kely an'le zazana velany rehetrarehetra de tena lory selo de tongava daholo rapitso de aparton sary selo de avoeraky tambazotra hoe ombay mitady fa amin'ny oratsapozy ny selo de mipotra de io ndray lisan'ny fasahirany lisan'ny rehetrarehetra zay le 400 milliards zay io tokony anaovana fanadiadiana sy fanenjehana io manomboka rapitso courage de rehetrarehetra zay gouvernement tondra manomboka rapitso ny ministra zay tafaverina raha misy ministra sy tafaverina de tandremo so tratrany velapandriky retsy olona rehetra fa rehetra mitady accusation foana afahana manao an'ilay déstabilisation afahana manao any mitady accusation afahana manao an'ilay fanonganana de mampitahotra mafy fadiranovana fa ho anareo manohana ny fitondrana fanavaozana masai ohatra anamy resaka ohatra an'izao fa tsisy olona ampitahotahoron'ireo eto zay nga many amaranako an'ity direct ty mankasitraka atsika rehetrarehetra ty mipaza selo efa veriny ty hitanareo anaovako direct ty de mankaheranareo zazana velany sy firongony rehetrarehetra zay mbola miasa mafy fa tady dio fa
baibay iny efa simba tanteraka amin'ny politika an'iny satria maninona namita bahoaka iny de efa fantatra iny tany amin'ny 2023 iny olona iny de efa nafantatra fa efa tsy crédible efa tsy ho lany tso fa forcena natao lany de iny izy iny niongana iny tsy tafaverina tsony iny manamboara zavatra hafa fa raha iny aloha de baibay zay ngamba ny azoko lazaina momba n'iny olona tena lisany iverina iny tena farany averiko ndre mandeha fa ilay CTOJM re tompoko dia tsisy olom-boafidy fa natao anao ny affaire courante sy hitondra any amin'ny fifidianana n'ilay OJM na ny olavitra ny mpanao gazety. Ny OJM teo aloha de firongony olony lalatina rakotondra zafy raha averiko ny tantara de tsy nankasitrahany mpanao gazety ny fifidianana amboletra nataony lalatina rakotondra zafy tamin'izany fotoana fa mba ahafahany nametraka ny olony tao amin'ny sueni de nalefa ny fifidianana de candidat tokana no nilatsaka tamin'ny fifidianana de ino ny OJM teo de naentina nanenjika an'izay mpanao gazety tsy mitovy hevitra amin'ilay fitondrana teo aloha de zay miteny de lazaina fa tsy mpanao gazety io iarifina no lazaina fa tsy mpanao gazety zahay zao no lazaina fa tsy mpanao gazety zany ny zavatra nataony le OJM ka zao avelao olom-boafidy atao ny fifidianana OJM de rehefa zay olom-boafidy eo manao sélection mametraka ny CNIDH ny any amin'ny CENI fa CTOJM zany natao anao ny affaire courante sy hitondra any amin'ny fifidianana. Tapitra ny direct atsika amin'izao alina zao tsy haiko na misy adino na tsisy adino andraso le eritreretina kely mialohan'ny amarana anazy miantso ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara manaitra ihany fa mpitsara namanareo lay niaran'lay opa sy ny tabataba sy ny fandrahonana de tsy haiko hoe rehefa tahaka n'inona no afaka miresaka apetrako fotsiny le izy fa raha reny zavatra reny no mahazo ny mpitsara zay mandeha makany amponja de ohatrany ahoana ny aina amin'ny mpitsara raha pitso rafaka pitso rehefa andeha hoe ny amponja anao verification na maheno hoe misy zavatra tafiditra ao anatin'ny fonja zoan'ny feno mandeha midina eny satria nisy an'iny zavatra iny zay nivoaka ary ny voafonja tompoko de tsy mananjo aneo hevitra sy amoaka horonam-peo ny tenany ivoaka ety ivelany tahaka an'ireny ka hiteraka savorovory sy korontana indray. Mankasitraka atsika rehetra nanaraka an'ity direct ty hatramin'ny farany mametraka veloma ho antsika rehetra mpanaraka amin'ny pejy nareo namana, nareo fianakaviana, nareo mpanaraka amin'ny pejy rehetra, nareo firongony, nareo zazana velany de mankaheranareo mametraka ny mandrapitafa bizo tahina ho amin'ny manaraka indray. Bye bye.